Ampiraviravona tanteraka indray no androsoana ato anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fahita lavitra na feo zao a inarantsika ny tenin'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Amaraparana ny bokin'ny Genesisitsika be dia be tokoa ny lesona, be dia be ny fanambarana na révélation, be dia be ny fatakarana fahazavan-tsaina izay nomeny tompo antsika tao anatin'izay Genesis zay, ary amaraparana azy sika ary zay dia mino a raha ny baiboly ny jerena dia maro tsy tambosaina ary tsy lany ny zavatra mbola horaisintsika ao anatin'izao soratra masina zao, ka dia mbola hitohy antranontsika miomany ianao a tazomy hatrany zao hafanam-po sy heritsaina herim-panahy zay ao anatinao amin'izao fotoana zao a. Miomana hiatrika indray amin'ity fotoana mahafinaritra ity andray a zavatra avy amin'ny tompo. Mialoha tena rosotsika lalina moa zany dia hivavaka iantsika. Efa miloha zay pasteur, miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Alvarez tafaradalana eto amin'ity onjam-peo na fahita lavitra ity. Ary hivavaka sika tompo. Raha eo dia misotranao zay satria tena betsaka loatra, maro tsy tambosaina raha ny fahasoavana ny raisinay a tamin'ny alalan'ny fianarana izay bokin'ny Genesis zany. Be dia be no mijoro vavolombelona tompo nandray fahasoavana, nandray fitahina, be dia be no mibebaka, be dia be ny olona no tafarina ny tokantranony a, nandray valombabaka, nandray fitahina, afaka tamin'ny trosa sy ny maro be dia be tsy voatanisa. Ankehitriny zay dia mbola notahinao indray dia mbola afaka hiroso hatrany. Dikan'izay dia hoe mbola manome zany ianao tompo, mbola vonany androtsaka hitanay karakaranay. Ny angatanay aminao dia zao tario zay a mifahazavantsaina fahendrena sokafo ny fonay sy ny sainay a mba tena ho fitahinao anay, fahasoavanao anay a zao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iny ara ato amin'ny Genesis toko fahavalambin'ny efapolo sika pasteur amin'izao fotoana zao a andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Zao vaky ny teny: nitsodranona taon'i Jakoba tamin'ny Manase sy Efraima zanakalahiny Josefa. Ary rehefa afaka izany dia nisy nilaza tamin'i Josefa hoe indro marary ny rainao, dia nentiny niaraka tamin'ny Manase sy Efraima zanany miralahy. Ary nisy nilaza tamin'i Jakoba ka nanao hoe indro Josefa zanakao tamo ety aminao, dia nanatanjatena Israely ka niarina teo ambony farafara. Ary Jakoba tamin'ny Josefa: Andriamanitra tsy toa efa niseho tamiko tany lozy tany amin'ny tany Kanana, ary nitay ahy ka nanao tamiko hoe indro izao amaro ny taranakao dia ampitombo anao sy anao ho firenena maro, dia meko ny taranakao mandimby anao ity tany ity ho lovany mandrakizay. Ary ankehitriny ny zanakao miralahy izay efa naterakao taty amin'ny tany Egypta fotsy mbola tonga taty aminao ety Egypta ao, dia ho ary eo eny Efraima sy Manase, dia ho ay tahaka ny Robena sy Simeona. Fa ny zanakao izay aterakao aorinan'izy miralahy dia ho anao kosa, ary ny anarany atao araka ny andralahiny eo amin'ny zaran-taniny. Ary izao raha niala tany Mesopotamia aho dia maty eo anatrehako Rahely tany amin'ny tany Kanana tany an-dalana, rehefa kely foana no sisa tsy hatongavany tao Efrata. Ary nandevona azy aho teo amoron'ny lalana makany Efrata, Betlehema zany. Ary rehefa hitan'i Israely ny zanaky Josefa dia hoy izy: iza moa ireo? Ary hoy Josefa tamin'irainy: zanako reto izay nomen'Andriamanitra ay taty. Ary hoy izy: masina ianao, eto amiko izy dia ho tsofoko rano. Ary fapahana amin'ny mason'i Israely no ny fanterany ka tsy nahita izy. Dia nentiny Josefa nanatona azy izy miralahy, ary Israely nanoroka sy namiana azy. Dia hoy Israely tamin'i Josefa: tsy nanapoza hita ny tavana intsony aho kanjo, indro Andriamanitra efa napahita ahy ny zanako koa azy. Ary Josefa nampiala azy miralahy eo an'ilalelan'ny loalik'Israely, dia naikohaka tamin'ny tany izy. Dia notantanan'i Josefa izy miralahy Efraima tamin'ny akavanany eo amin'ny akavian'i Israely, ary Manase amin'ny akaviany eo amin'ny akavanan'i Israely, ka nentiny nanatona azy. Dia nahitsy Israely ny tanany akavanana ka napetrana tamin'ny lohan'i Efraima, nefa izy no zandriny, fa ny tanany akavia kosa teo amin'ny lohan'i Manase. Fa nininona tao toy izany ny tanany, nefa Manase milay matoa. Dia nitsodrana Josefa izy ka nanao hoe: Andriamanitra izay nandehanan'i Abrahama sy Isaka razako teo anatrehany,
Andriamanitra zay mpiandry ahatra zay niainako ka mandrakandroany ny anjely zay mpamonjy tamin'ny loza rehetra izy ane hita reto zazy reto areoka ny anarako sy ny anaran'ny Abrahama sy Isaka raiko no anonona anazy ary tombo maro deo maro eo amin'ny tany ane izy ary vitan'i Josefa fa nyrainy nametraka amin'ny tanàna ankavanana teo amin'ny lohan'ny Efraima dia tsy sitrany zany ka noraisy ny tanàny rainy mba hampiala azy eo amin'ny lohan'ny Efraima ho amin'ny lohan'ny Manase ka ho Josefa tamin'ny rainy tsy zao no izy rikaky fa ity no lamatoa ka apetrao amin'ny lohan'ny tanàna ankavanana fa tsy nety ny rainy ka nanao hoe fantatro any anaka fantatro ihany izy koa ho tonga firenena ary izy koa ho lehibe kanefa ny zandry no lehibe noho izy ary ny taranany ho firenena maro dia notsodrano azy tamin'izany andro zany izy ka nanao hoe ianao no itsofan'ny Israely rano hoe ataon'Andriamanitra tahaka ny Efraima sy tahaka ny Manase ane ianao ary Efraima nanataony alohan'ny Manase ary io Israely tamin'ny Josefa indro ho faty ao nefa Andriamanitra momba anareo ka ampody anareo indray ho any amin'ny tanindrazanareo ary izao manome anao ny zaran-tany iray ho tombonday anao amin'ny rahalahinao zay nalaiko tamin'ny sabatro sy ny tsipikako teo an-tanan'ny Amorita. Misaotra ny pasteur Alvarez tamin'ny omaly raha toka tadidinao tsara ho anao zay mpanaraka nyty Amitié TV ity na ny Amitié FM dia nisy lohahevitra zay noresantsika pasteur Alvarez ny hoe manapaka eo amin'ny tanin'ny fahavalo na hoe manjaka eo amin'ny tanin'ny fahavalo avy eo amin'ny fahafambaraka makany amin'ny voninahitra zay lay noresantsika teto izany zany hoe nidiran'ny firenen'ny zanak'Israely na i Jakoba 70 mianaka izy no nakao amin'ny tany Egypta ary rehefa tonga tao amin'ny tany Egypta izy ireo dia hatramin'ny Farao aza dia tahaka ny tsy tonga sainy zany fa raha ny marina dia nisy fahitapity lehibe avy amin'Andriamanitra ny taranak'Israely ray manontolo izy 70 mianadamianaka ireo ka nahatonga ny Farao nilaza manao hoe ny tsara indrindra eto amin'ny tany Egypta dia eo ambany mason'ozy mantsy Josefa dia manjaka ianao ary dia raha toka misy manam-pahaizana na hoe manana trakefa eo amin'ny fianakavianao dia ento aty amiko izy ho mpiandry ny ondriko zany hoe noraisina ho tompona ndraikitra teo amin'ny tansin'ny firenena ihany koa zany ny fianakavian'ny Josefa na ny rahalahiny na ny anabaviny dia ny marina zany pasteur Alvarez dia tena hoe zany firenena Egyptianina zany dia fady ho an'ny Hebreo no manjaka ao amin'izany toerana zany kanefa na dia izany aza noho ny fahitapity avy amin'Andriamanitra sy noho ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ireo olona ireo dia lasa nanapaka tao amin'ny tanin'ny fahavalony tokoa ireto zanak'Israely ireto izany sabotsy ho avy zao dia mitotsika ao anatin'izay azakazaka izay séminaire lehibe mifanandrifindrindra amin'ity histoiran'ny Josefa sy Jakoba ity ny amin'ny hoe manapaka eo amin'ny tanin'ny fahavalony etsy amin'ny grande salle ny Mongote Andrefanambohijanahary amin'ny sabotsy ho avy zao sy etsy amin'ny grande salle ny Samaf Tanjombato eo ampitan'ny Jirama zay tiako ny manentana anao ny amin'izany satria eto moa tsy dia hoe anasana olona foana isan'andro san'andro fa matoy izay eto mba manentana anao ary manasanao dia misy antony goavana lehibe misy fanambarana ngeza be avy amin'Andriamanitra nidika an'ireny rehetrarehetra ireny pasteur Alvarez. Genesis toko fahavalamy efapolotsika raha iverenantsika kely ity toko fahavalamy efapolo ity dia ovakiko tsara le andininy voalohany sy faharoa teo miaino tsara tsika atao anatin'ny tokantrano ary rehefa afaka izany dia nilaza tamin'ny Josefa hoe indro marary ny rainao dia nentiny niaraka taminy Manase sy Efraima zanany rahalahy ary nisy nilaza tamin'ny Jakoba ka nanao hoe indro Josefa zanakao tamy hoety aminao dia nanatanja-tena Israely ka niarina teo ambonin'ny farafara misy hevitra ankezabe zany pasteur fionan'ny zanaka sy ray aman-dreny fionan'ny zanaka sy ray aman-dreny raha ny toerana
nisy any Josefa teto ama olona ambony azy teo amin'ny firenena anankiray dia sarotra aminy ny hoe ndia mangany ray aman-dreniny fa afaka mandefa fotsiny izy hoe ty aloha ny vola de karakarao amin'ity papa na saovy miakatra mankaty izy de ampidiritsika hôpitaly na teneno izy manao hoe rehefa manam-potoana makalo fa mbola sairana be amin'ny fandaminana zao fa tena tsy afaka mihitsy tena lazao mihitsy kaky fa tsy afaka mihitsy tsy manam-potoana manginanao zany hono izy hoe tsy zay ny zavatra nitsaka teto pasteur Alvarez fa i Josefa de efa nahalala ho ala tenin'ny soratra masina manao hoe ao amin'ny Efesiana 4:1-4 zay manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana ka voaheniny fotsiny hoe manavy ny rainy marary ny rainy de najanony daholy aloha zay no heverina hoe priorité fa ity ny urgent de nionako amin'ty raiko ty ray aman-dreniko ty iao pasteur a misy karazana mpivavaka maro mafana fo tena tian'Andriamanitra ty vavaka fa tsy malala ny tokony ataony ary no zay afanampony zay no eritreretiny hoe makasitraka azy Andriamanitra fa misy zavatra nefa ny tsy ampy le izy satria ny fiheveran'ny olona indraindray rehefa hoe mivavaka de adino ny ray aman-dreny niteraka hoe anynareo fa za ty tsy mitovy ny lalantsika tsy zany mihitsy ary ny mandrakariva ireo karazana olona na ireo mpivavaka tsy de mahita sitraka loatra eo anaten'Andriamanitra mampikatso ny valimbavaka de ireo olona miavinavina amin'ny ray aman-dreny niteraka azy manao tsinotsinona ny ray aman-dreny niteraka azy satria mieritreritra izy hoe za nianatra za tafita za efa mivavaka za efa manana diplôme za zao efa lasa olona ambony eto amin'ny tany sy ny firenena efa manana orinasa lehibe aho zao efa lasa tompona ndraiky tato anatina fikambanana anankiray aho zao ka tsy mirara zay ray aman-dreny kany tandremo ry havana ny baiboly de milaza tsarovy ny atilavaka zay ny edinanao sy ny vato lampo zay nakananao ny ray aman-dreny tsy mba fanao tsinotsinony zany mihitsy na maninona toerana misy azy tena hoe andraikitsika zanaka ny manantona ny ray aman-dreny rehefa amin'ny fotoana mohatra hoe tonotaona ireny de manaja ny ray aman-dreninao ianao manatitra zavatra ho an'ny ray aman-dreninao anao aramarary izy de tahaka nataony Josefa nakany Josefa ary tsy Josefa rery tsy Josefa rery fa hatramin'ny zanany nentiny tany de rehefa tonga tany izy mbola ho hitantsika eo ny tohiny rehefa avy eo hoe nanino reo zanako Josefa reo nentiny Josefa tany fa misy tohiny izy io de ny zavatra anankiray faharoa jereo tsara ane pasteur i Josefa nidina tany io tsy nitondra fanafody fa voana eny fotsiny Jakoba hoe tonga Josefa tonga de natanjaka be ngaraina zany hoe ny fionany tamin'ny Josefa ny fahatokavany Josefa hitsidika azy zay no fanafody mahasitra anazy io ane pasteur misy zavatra ohatran'izany raha hoe marary ny ray aman-dreninao de anao mieritreritra hoe maniraka olona ianao hikarakara zany fa ianao tsy manam-potoana ianao miseho eo ny fanafody marina mihitsy any pasteur ianao tonga any amin'io mamanao tsy salama io na io dadanao tsy salama io no fanafody fa vo eniny fotsiny tany alatra ny tany hoe zay Josefa nanatanjatena izy ny tena marina tsy hoe nanatanjatena de manahoana izy fa natanjaka mihitsy izy pasteur tonga de salana izy ary resitosika daholo ny microba rehetrarehetra tao anatin'ny vatany tao ngambany hatramin'ny ireo microba sy virus tao anatin'ny kibony tao mitady ny lalany voana hoe zay Josefa zay ny zanany fa lasa matanjaka tampoka izy fandao hialitsika fanafody ho an'ny ray aman-dreny fanafody ho an'ny zanaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny famangy io pasteur zava-dehibe io zava-dehibe io ary zany mahatonga ny malagasy a de nanana an'izany kolotsaina zany pasteur hoe aloha ventsika alakalam-bola toy zay ventsika alakalam-pihavanana tranao tsy misy avaratra ozy zay tsy maleky aloha fa tena hoe misy ahiteny na oabolan-drazantsika tena mifamatotra mihitsy amin'io resaka fifankatiavana io zay ny sotoavina mamalagasy zay tsy mifanalavitra mihitsy amin'ny baiboly de izay fihetsika Josefa zay no anisany nampatanjaka any
any jakoba ndraindray ny ray aman-dreny misy fotoana pasteur za ray aman-dreny mananjanaka ny fafinaretana oa ny fafinaretana oa ao an-trano de ny mahitany hoe iny ny zanako mandro sakafo de mikarakara sakafo manolotra gâteau ana na manolotra pizza na manao nem mary zala de mitondra an'izy hoe tiany any dada de rehefa tolony io afa mihitsy ny tsirony io ary eninao mihitsy hoe salamy anao satria ny zanako ny manolotra an'ity tsy ratsy sakafo atolotry ny olo-kafa fa afa mihitsy hoe zanakao no manolotra an'io a ary de any anatinao any de misy teny mpitahina mivoaka ho an'ireo zanakao reo na tsy miloko mbavanao za de misy fahasoavana mivoaka zany tonga de hoany am'le zanakao hoe nitsodrano rehetra zanaka tonga de lasa nreto zanako reto amboatiny satria lay zanakao manolotra zavatra ho anao fafinaretana be ary za de miteny antsika tanora hoe raha mbola velona ny ray aman-dreninao de ajao ny ray aman-dreny manaova zay mahafaly ny ray aman-dreny manatona azy aza manao zay mampalahelo ny ray aman-dreny manao ditra na atao hoe mifoka na miloka na midioka na misy zavatra andrarany anao efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra zao de aza devaliana loatra izy hoe ianareo efa soary nareo ka nareo no tsy maraka amin'ny toetrandro na ianareo no efa tery sainany ka tsy mba manao fanaon'ny olona zay hoe de tsy afaka fanaon'ny olona fa i josefa teto le pasteur eo amin'ny faraika amby telopolo taona ny faharoamby telopolo taona ny mbola tanora de tanora fa tena nalany ny ataony mihitsy ary nasondrotr'andriamanitra tany amin'ny avo izy vokatra zay toe-pony josefa izay marina tokoa teninao teo pasteur hoe josefa dia olona ambony nanapahefana nanapahendrena nanapaizana tamin'izany fotoana zany kanefa dia tsy mba hoe nanao tsinitsinona ny ray aman-dreny hoe nahazo toerana mba tafavoaka teo amin'ny fiainana nomboka metimety ny fiainana de hoe lasa nanao tsy ozy ny fomba fitentsika malagasy hoe mitsipadony laka ny tana hoe tsipaka ny ray aman-dreny be de be ny olona na de mpivavaka aza mampalahelo a manapaizana rehefa tonga teo amin'ny toerana maizy azy dia mampahelo ny anaovan'ny ray aman-dreny taloha mony ny tsy haiko zay mbola misy an'zay reny hospice reny pasteur misy alikazana hospice zay toerana fitaizanan'ny olona antitra ray aman-dreny antitra nefa de velona zao ny zanany a de any amin'ny hospice any olo-kafa no mitaiza azy any a jalijaly sy malahelo any fa ity josefa ty dia tsy mba nanana zany toe-poa manilikilika ray aman-dreny zany raha izay pasteur faharoa de zao pasteur josefa de lehilahy marina lehilahy natahotra an'andriamanitra lehilahy ny fadiny ratsy ary tsy nanaiky mihitsy hoe anakalo an'andriamanitra amin'ny zavatra hafa nafony izy mbola tanora nafony izy nijaly eny hatramin'izy tafavoaka hatramin'izy notahin'andriamanitra de tsy niova mihitsy izy zay tenin'andriamanitra any amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 12 any hoe mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo aza miova fa mahefabe mandrakariva misy ny olona rehefa mba hoe mahazo valim-bavaka misy ny olona rehefa efa manomboka milamindamina ny fiainany a de lasa tsy mafana fo itsony a lasa tsy tery tsony mivavaka tsy tery sitrapon'andriamanitra tsony fa lasa nalaindaina mangatsitsika fa i josefa point anankiray lehibe anatin'ny josefa de zao nafana fo mandrakariva nanao ny aintso zavatra foana eo fanaovana ny sitrapon'andriamanitra amin'ny asan'andriamanitra zay ny toetra josefa fahatelo pasteur de zao any amin'ny salamy fahavala amby roapolo amby zato any dia misy tenin'andriamanitra tahaka antsony ke mivakiko vetivety le salamy fahavala amby roapolo amby zato hoe so vaky ny teny manao hoe salamo 128 a amin'ny andiny voalohany manao hoe sambatra zay rehetra matahotra an' Jehova de zay mandeha amin'ny lalany a fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao ny vadinao de tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao ny zanakao de tahaka ny zanako aliva manodidina ny latabatrao indro fa toy zany no hitahina zay lehilahy matahotra an' Jehova ny lehilahy matahotra an' Jehova pasteur dia tsy ny tenany ihany no tahina fa hatramin'ny vadiny de tahin'andriamanitra ireo zanany de tahin'andriamanitra ny eo tokantrano de tahin'andriamanitra zany no sy ny tenin'andriamanitra ny tahina zay lehilahy matahotra an' Jehova indrisy fa be de be ny olona am'izao fotoana zao tsy mahalala akory hoe ny fahotana ataonao iny ery dady ny fahotana ataonao iny ery mamy de zao misy fetrakina ty amin'ny taranaka io raha misy ray aman-dreny miaino ana am'izao fotoana zao ka hoe manana olana ianao mitokantranonao ao misy olana nareo mivady ary de efa mbava ao anao izy sara-panambadiana efa mifandrirariry efa
ao an-trano dia efa miady foana dia zao ny fataro ny zavatra ataonareo mivady ao dia tsy maintsy misy fiatraikany ratsy raha ratsy nataonareo dia misy fiatraikany ratsy amin'ny zanakareo raha misara-panambadinareo dia tadio fa tsy maintsy hipitany amin'ny zanakareo koa hijaly amin'ny tokantrano koa ny zanakareo ka izay no na mahatsara amin'ny fianarana tahaka an'izao mba tsy hamerenana ny fahadisoany hafa ny olona endry paster dia zao tsy mamerina ny fahadisoany hafa fa mahay mandray lesona amin'ny fahadisoany hafa ary miala amin'izany fahadisoany zany dia mandeha amin'ny lala mahitsy ka raha misy olana amin'ny tokantrannareo mivady fifandraisanareo mivady alamino aingana aza ary aza mieritrerity ny sara-panambadiny zany aza mieritrerity ny anao divorce zany ka hoe misy olona ny mieritreritinao hoe tsaratsara kokoa ny ato amin'ny tokantrano angamba metimety kokoa nefa ianareo mivady efa manambady amanjanaka dia tadio tsara fa ny zavatra ratsy ataontsika raha aman-dreny dia tsy maintsy olovain'ny zanaka izany isika fiainatsika ao tokantrano io dia ohatrany hoe mamboly zavatra ao amin'ny zanaka amin'ny manodidina amin'ny fiarahamonina ianao ka lasa tsy maintsy maniry ny zavatra izay ambolenao iny ary dia hitombo be deaibe ka izay no ilaina dia dino zao ndao alamina dia mbola misy fotoana zay afahana manitsy ny zavatra rehetra aleo mandevitra aleo manaiky diso aleo alamina ravina zavatra mahabadiso fa i Josefa dia lehilahy natahotra an'Andriamanitra ary tsy izy ihany no nitahian'Andriamanitra fa hatramin'ny zanany pasteur dia nyraisin'ny Jakoba araka ny vakintsika teo hoe nitsofiny Jakoba rano hoisany zanaky Jakoba nyraisin'ny Jakoba hoisany zanaky Jakoba ny zanaky Josefa noho ny amin'izay famarinana zay nataony Josefa zay hotahinany taranaky ny marina ahery ambonin'ny tany ny zanany mandraky tia ny androany Efraima sy Manase zay zafikely ny Jakoba dia notononona sy nambara tamin'ny anaran'ny Jakoba ary any an-danitra ny pasteur dia rehefa vakina baiboly dia misy ny sary ny foko 12 ny Israely amin'ny vavahady foko 12 ny Israely sy ny apôstoly 12 ary ny anaran'ity Efraima sy Manase ty zany any an-danitra ohatrany hoe tena nahazo fahasoavana manokana nahazo fitahipahana manokana noho ny toetra tsara zay nanana Josefa ny toetra tsara zay ataonao raha aman-dreny ny fanompona zay ataonao ny fankataovana an'Andriamanitra zay ataonao io dia tsy anao rery ihany ny goka fahasoavana amin'izany fa hatramin'ny taranaka faramandimy anao sao voalazany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodus 20 any manao hoe Andriamanitra dia mamaly amin'ny heryko ndraisiny zanaka hatramin'ny taranaka faefatra fa mamindra fo kosa hatrany amin'ny taranaka faharivo ho an'izay matahotra an'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra koa ny fitiavanao an'Andriamanitra dia zao lova tsara be lova mandrak'izay ny fanomponao an'Andriamanitra ny fatahoranao an'Andriamanitra ny fankatoavanao an'Andriamanitra dia lova lehibe indrindra apetraka ao amin'ny taranaka ao pasteur ny fatahorana an'Andriamanitra dia lova ho an'ny taranaka arivo mandimby tokoa pasteur Alvarez iverenako kely lay tantarany Jakoba sy Josefa teo ny zavatra tena mivaingana be pasteur amin'ity tantara ity dia nanao zay fomba rehetrarehetra mba anatanterahana valibabena ho an'ny Jakoba i Josefa ary zany nahatonga azy ny resaka tamin'ny rahalahy rehefa le nampafantatra ny rahalahy izy hoe izao ny Josefa dia teo izy no miteny manao hoe asovy makatika aky so makatika aky mifanohitra mihitsy amin'ny eritreritry ny fianakaviana sy ny piraita-po sasany amin'izao fotoana izao ohatra hoe misy piraita-po 7 mianadahy na 12 mianadahy na 3 mianadahy dia efa somary antitrantitra ohatra le ray aman-dreny dia ifanolehana izy entany aminareo an'ny ray aloha mama aloha fa sahirany zay ato aizako efa enim-bolana izy nitato aminayko raha tsy zay rery ny zanany dia miferitraina le anankiray maka azy zany fa tsy maka azy amin'ny fo madio dia ao izy tapa-bolana dia anaovan'le ravinanto toetra tsy zaka ao ravinanto koa moa zany tsy mahazaka an'le izy dia ataona azy fomba dia misy alahelo any anatin'le ray aman-dreny ary ny rahabe dia ty rehefa malahelo ray aman-dreny io hitady ianao ka hitady ianao fa hikatso ny fiainanao ary ny rahabe amin'izy na tsy manosina mivavana azy le ray aman-dreny dia le alahelo ao am-pon'le ray aman-dreny misy vesatra menjady amin'ny fiainan'le ankohonana zany pasteur ny mahatonga le hoe ianao raha mbola velona ny ray aman-dreninao aza takalo ny hafa mihitsy azy ifanjanana no manao adidy amin'ny reninao na amin'ny rainao
na tsisy anao zany miraita-po aminao de zao tompontsoa lehibe ho anao fahafahanao manao an'izany misy fotoana tokoa ne misy amin'ny miraita-po mety tsy havitan'izany mihitsy fa ianao mandreny ty fandarany ty no mba manana karazana opportunité ahafahanao manampy ny ray aman-dreninao de ataovy zany fa ifanjanana fa jereo tsara fa ny fihetsika nataony Jakoba ny fihetsika nataony Jakoba efa fantatra Jakoba matsy zavatra fantatra ny fihetsiky Josefa azafady fantatra Josefa ny zavatra itsanga de nentiny zanany mirahalahy de rehefa nentiny zanany mirahalahy de le fanehoam-pitiavana nataony Josefa ny Jakoba no nahatonga ny Jakoba ny teny teo anatrehan'Andriamanitra ozy izy Jakoba eo amin'ny andininy fahatelo Andriamanitra tsy toy zay efa niseho tamiko tany lozy any amin'ny tany Kanana ary ny tay ahy ka nanao tamiko hoe indro izao amariny taranakao de ampitombo anao sy anao anao firenena maro de omeko ny taranakao mandimby anao ty tany ty olovany mandrakizay ary ankehitriny ny zanakao amin'ny rahalahy zay efa naterakao taty amin'ny tany Egypta fony tsy mbola taty aminao ety Egypta aho de ho ahy tahaka ny Robena Simeona jereo tsara pasteur misy karazana transformation ngeza be eto ny zanako Josefa de nateraka tao amin'ny tany Egypta zany hoe ranomarina de vita recensement ao amin'ny firenena egyptianina ireo manana kolotsaina egyptianina ireo ary ranomarina ireo tsy ho tafaverina mihitsy any amin'ny tany Kanana manana nationalité egyptianina ireo zaza ireo fa i Josefa nanana fatakarana be mihitsy le namangy an'io papahany io de hoe entiko reto zanako ny rahalahy reto mety tsy niteniteny tamin'izy mirahalahy reo izy fa raha niteniteny tamin'izy mirahalahy izy hoe nareo reto anio ka nationalité egyptiana sy ny sisa de mety manana nokondohany zalahy fa netiny de rehefa netiny de nanambara aloha i Jakoba manao hoe Andriamanitra zay nitahanao izy ka niseho tamiko tany lozy tany Betela de nanomboka teo am'izay izy no niteny tamin'ny Josefa hoe ireto zanako amin'ny rahalahy reto de ho ahy reto tahaka ny Robena Simeona tahaka ny Robena Simeona jereo tsara afaka nataony Jakoba mipetraka fotsiny amin'ny mahazafikelyny azy reo taranany foana an'ireo na zafikely azy ianao zao ohatra hoe manana zafikely ny taranako foana io fa misy antony mihitsy zany pasteur le hoe zanako ny hevitry le hoe ho ataoko tahaka ny Robena Simeona reo de andovan'le fitahina avy aty amiko mivantana mihitsy satria ny zanaka no mandova ny zanaka no mandova ny zanaka nateraka ao no mandova ary eo anatrehan'Andriamanitra de tsy maintsy ateraka indray ny olona anankiray zay vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra ateraka indray ianao vao mandova ny teny fikasan'Andriamanitra ozy izy mibokony Romana sy mibokony Galatiana manao hoe koa raha zanaka isika de mpandova eny mpandova an'Andriamanitra sady pirailova amin'ny Kristy ka mba ahatonga n'lay fitahina tao amin'ny Abrahama nakao amin'ny Isaka nakao amin'ny Jakoba de mifindra ami'reto taranaka Josefa reto de tsy maintsy natsangana ho zanaka reo aloha alleluia de nitsofony rano rehefa nitsofony rano nataony vilana ohatran'izao moa zany ny tanany nataony ohatran'izao izy de ny any Efraima nataony teo amin'ny akavanana fa ny Manase teo amin'ny akavia tsy dirantsika lalina iny fa mety ampiady hevitra be anao hoe iza zany no tiako ny zokony sa ny zandrany fa zay fotsiny any Jakoba aloha fa samy nitsofony rano dolidoly le zava-misy fa rehefa mamaky tsika le ny apokalypsy toko fahafito le 144 000 pasteur Alvarez de taranaka 12 sy ray aly isaky ny foko de zavatra nahavariana fotsiny hoe ny taranaka Efraima tsy hita tao tsy voasoratra ao Efraima fa Manase ny voasoratra ao fa i Josefa indray ny voasoratra ao zany hoe zava-miafina le izy de an'Andriamanitra rery any le izy fa Efraima le nitsofona rano tsy tazana tao fa za mino zany hoe le Efraima nataony tovolarana amin'ny Josefa mihitsy fa i Manase no nomeny larana manokana zany hoe nomen'Andriamanitra fambonina kokoa i Efraima zany ka nidikan'izay zany pasteur de ty raha tiany olona no azo an'le tena tsodrano mivantana de tsy maintsy manaitry ho zanaka ny olona anankiray zereo tsara pasteur Alvarez fa raha misy olona zao ohatra hoe avy any amin'ny toerana anankiray ianao mety mivavaka any amin'ny toerana anankiray ianao de angataka tsodrano amina ray aman-dreny ara-panahy anankiray de aza manao fihetsika fotsiny manao hoe de ho any aranga agataka tsodrano aloha fa tsy mirarany an'ina fa angataka tsodrano fa izao no tena marina miara baiboly mety teza ho zanaka mihitsy ianao aloha za tsy miteny anao fo raha fiangonana
fa mety eza ho zanaka ianao amin'ny olona itsodrananao io de ho azonao le itsodrano tsy maintsy zanaka nateraka mihitsy aloha efraima sy manase zay vao nahazo an'ilay tsodrano avy amin'andriamanitra tamin'ny vavany Jakoba. De hitanao tsara fa mitoy io tantara io any amin'ny bokon'ny Jeremia, any amin'ny bokon'ny Hosea, any amin'ny teny faminaniana maro isan-karazany any, fa lehibe lavitra tokoa ireo firenena anankiroa reo vokatry lay tanana mipetraka teo amin'ny lohan'izy ireo avy amin'ny Jakoba. Zany hoe mikanto foana pasteur le hoe nitsodranona ray aman-dreny ara-nofo tora fitahina ho anao. Zany no raha ohatra hoe misy olona anankiray anorina tokantrano ianao de aza tian'ity misoratra tsokosoko ty hoe misoratra tsokosoko nareo de nareo roa rery de miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa de avy eo malahelo le ray aman-dreny fa mangata tsara tsodrano avy any amin'ny ray aman-dreninao nataoko hoe olona mamilava ny ray aman-dreninao na mpanompo sapo ny ray aman-dreninao mangata misy teny aloko ny vavan'ny ray aman-dreninao mba hitsofana ranonao. Aza koa de miteny antsika ray aman-dreny misy fotoana ny zanakao mety hisisitra anambady olona mety tsy ho tianao ka rehefa ino nytiany de tsofo rano ihany izy satria le olana be ny pasteur de ty be dehibe ny zanaka ny ray aman-dreny manozony zanaka de misisitra ihany le akizy le ray aman-dreny amin'ny efa manozona ty indray de tsy hovanik'olona zay izy raha ino ny vadiny ty de tsy ho tafavoaka amin'ny fiainana mihitsy ty de inona tokoa avy eo le akizy mikambana ihany teraka avy eo lasa botrabotra kely mahafinaritra ihany le zanany orokoroany le ray aman-dreny tsy ty ihany le izy hoe ny zanako fonahanaka tamin'ireny teny nataoko reny fa sisa le ozona ny teneny ny vavanao efa miatra de jereo tsara fa be dehibe ny zanaka mandraingiraingy vokatra ny teny tsy ambona nataon'ny ray aman-dreny ka mba fataro tsara re ray aman-dreny malalako zay hoe teny aloko ny vava fa aza de hoe tezitezitra foana ianao amin'ny zanakao sy ino ny tiany de anozony ianao zano namponoana anao nandritra ny roa taona namponoana anao nianky ny indrindrina irery za nisotro mangidy tsy tiana ohatrohatran'izany le fomba fitenenana nianky ny indrindrina irery misotro mangidy tsy tiana sotra ny rano tsy tiana sy lohabolana maro isan-karazana de ianao nanozona nefa avy eo le zafikelinao any aminao ihany no misakafo de io zafikelinao tezainao io nefa le ozona avy amin'ny tenina loko ny vavanao miatra amin'ny zaza io de ndrandray io zaza io mona ndrandray io zaza io clémaina ndrandray io zaza io bado larana fa telo amby telopolo foana izy amin'ankizy telo amby telopolo any anatin'ny fianarana satria nozonao izy ka ny any Jakoba sy Josefa pasteur samy nanana fahalalana samy nanana fahatakarana izy mianaka i Jakoba nitsodrano an'le zanaka i Josefa nitora le zanaka teo amin'ny Jakoba de jereo tsara nyveriverina any amin'ilay resakitsika teo hoe na de nanana ny nationalité égyptienne za zareo reo de tsy maintsy novaina ny anarany tamin'ny alalan'le tsodrano de lasa taranak'Israely tena ny origine andreo de lasa Israely izy pasteur Alvarez ary nandray ny teny fikasan'Andriamanitra koa raha tianao izy teo ny andray fahasoavana de mety hoe zao tsofony le ndray mandreninao niteraka anao reny rano ianao alohan'ny anambadinao na misy zavatra tokony ataonao ihany koa de mety eza ihany koa misy fotoa mangata tsodrano amina ray aman-dreny ara-panahy resaka tsodrano zava-dehibe pasteur zava-dehibe zany hoe tsodranona ray aman-dreny ara-panahy zany aza mandeha rery amin'ny fiainana fa nandeha ho any ampitan'ny ranomasina ianao nandeha ho any amin'ny toerana any amin'ny province ianao na misy zavatra ataonao mangata tsodrano amina ray aman-dreny ara-panahy zay nanabe anao ary aza ozy izy lay raha misy fotoana mampalahelo mampangorangoraka ny fo mo fa tsy hoe mampalahelo rehefa mandela izy manao hoe aza mba manadino ny rasirenina tsarovy ny tanàna zay rehefa maheno an'iny irina de tena tsy azo adino ny ray aman-dreny satria izy nahabe anao taony sorsa ny loha ranony poiranao de tsy azo adino mihitsy ary zany no anisan'ny hoe nitahin'Andriamanitra nyty Josefa ity pasteur Alvarez ary vokany de izao tsy afaka nihetry mihitsy mitoeran'ny Josefa tsy afaka nihetry fa tsy maintsy nisondrotra tany an-trany izy ary de lasa tena olona goavana be tao amin'ny tany Egypta. Marina tokoa zany pasteur de nahavariana tokoa fa i Josefa tsy nety nihetry mihitsy tsy nety nilatsaka zany mihitsy ny fiainana fa nisondrotra
fa eto amin'ny tenin'ny jakoba eto amin'ny faraparany eto paster dia nisy zavatra manaitra kely anaty zao andiny faraiky ambyroapolo ary o israely tamin'ny josefa jakoba ihany zany io israely io a ary o israely tamin'ny josefa indro faty aho nefa andriamanitra omba anareo ka apody anareo indray ho any amin'ny tany razanareo ary izao manome anao zara-tany iray mitombotainao amin'ny rahalanao zay nalaiko tamin'ny sabatro sy nytsipikako eo tanin'ny amorita ity jakoba ty paster dia lehilahy tsy mba hoe rehefa nena teo tambonin'ny tany a tsy nandeha araka zay takatry ny sainy fotsiny a na fahalalany fotsiny fa nandeha niaraka tamin'andriamanitra mandrakariva niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra mandrakariva ny saintsaina zany tenin'andriamanitra izany ty zavatra tenen'ny israely ty na i jakoba ty ne paster le hoe andriamanitra ozy izy omba anareo ka apody anareo indray hoany any amin'ny tany razanareo ho any amin'ny tany kanana zany izy amin'ny fotoana io any Egypta dia tadidi manko le teny nisy fanekena nataon'andriamanitra sy Abraham dia zao io teny io ato amin'ny Genesis 10:10 andininy 7:10 dia zao tenin'andriamanitra zao tenin'andriamanitra tamin'ny Abraham ary hoy Jehovah tamin'ny Abraham aoko fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompony olonany ary apahoriny efa-jato taona izy ary zany firenena izany kosa dia zay hotopony dia ho tsaraiko rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra arem-behivavy izy zany tenin'andriamanitra izany zay faminanina nomen'andriamanitra ny Abraham dia tsy afaka mihitsy a tao am-pon'ny jakoba mandra-pahafatiny any amin'ny Josuatoko voalohany any dia zao tenin'andriamanitra 9:9 paster manao hoe aoka tsy ala mivavanao ny tenyty bokyny lalànyity fa saintsai no andro amanalina ary amin'izany dia alavorariny dianao ianao a sady ho ambinina ny tenin'andriamanitra rehefa tazominao saintsainao a dia mahatoky sy marina paster io andriamanitra io a fa tena manamarina ny teniny a ary marina tokoa ifaminan'iny jakoba io paster hoe tsy maintsy na tiany egyptiana na sy tiany egyptiana dia tsy maintsy ho tafody any an-tany razany a reto zanak'israely reto satria manko zao paster ny tena marina ity firenena egyptiana ty dia firenena matanjaka firenena lehibe tsy misy olona tafavoaka ao zany tsisy olona tafavoaka velona ao zany dia izay nefa ny teny fikasana hoe tsika tsy maintsy miala teto amin'ity tany ty a ato amin'ity tany egyptiana ty ary tsy maintsy tongany amin'ny tany zay nampanantenan'andriamanitra ny amin'ny tany razana sy efa nomeny tombo atsika i Jesosy Kristy tompo paster dia efa lasa ny alolalana antsika any izy any amin'ny Jona 4:4 zao ny teny manalaza manao hoe andeha ozy izy anamboatra fitoerana ho anareo ary akanareo indray ary any amin'izay misy any isy anareo tena matoko sy marina zay teny zay paster ny ray andro any tokoa paster dia tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy tompo araky ny teny io tsy maintsy marina io teny io marina fa mbola sy tanteraka zay fotoana zay fa teny zao dia efa afaka miomana ianao a tsy maintsy miomana ianao hoe ho avy Jesosy ny ray andro any a ary tsy maintsy marina zay teny zay tsy maintsy ho tanterahana zay teny zay tahaka an'ity zanak'Israely ty a tsy maintsy amarin'ny tompo aminy hoe tsy maintsy miala eo amin'ny tany Egypte eo izy a ary tsy maintsy tonga any amin'ny tany kanana paster tsy maintsy ho tonga any ary izay moa lay hoe destination zay tsy maintsy andehanan'ny olona anankiray andriamanitra zany rehefa nanomboka izy tsy maintsy misy famaranana io paster raha niainga tany Mesopotamia Jakoba sy Abrahama dia tany amin'ny tany kanana ny nefarany raha hiala eto amin'ny tany Egypta indray izy tsy maintsy ho any amin'ny tany kanana ihany koa itsika zao a raha miainga eo amin'ny toeran'ny fahafatesana dia tsy maintsy ahita fiainana raha ho anatin'ny toeran'ny fantrany ianao dia tsy maintsy ho tahina ianao raha ho anatin'ny fahafahambaraka ianao dia tsy maintsy ho amin'ny voninahitra lehibe ianao raha hoentin'andriamanitra ianao ho any amin'ny toerana zay mety tsy ho araka ny sitraponao dia anapaka ianao any amin'ny tany fahavalonao amen raha miainga ianao tao anatin'le hoe ozona maro isan-karazana zay nresantsika teto dia ao amin'i Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy maintsy ho afaka ianao rehefa ao amin'i Jesosy ninninona ozona ny teny ny tenen'ny vavany ray aman-drenao taminao ka mety tsy namelanao tsony izy mandra-pahafatany dia misy a ny hery faratampony dia ny herin'andriamanitra rery any tsy ny herina dadarabe a tsy resaka tromba tsy resaka kalanoro a tsy resaka mazimazimazimazia fa resaka herin'andriamanitra irery ihany no anafaka ny olona ao anatin'izany ozony zany paster Alvarez koa fampatsahivana no tenenina aminao fa mbola misy vahaolana eo amin'ny fiainanao mbola misy fanafahana tian'andriamanitra ho azonao raha toka manaiky ianao a dia ho azonao zany fanafahana izany ngamba mety ozy ianao manao hoe ty fiainako teny paster efa tena potiky ny fahotana ahy potiky ny faratsiana ny fiainako hoe meteza ho tahaka ny Josefa
zay nitondra ny zanany amin'ny rahalahy teo anatrehan'ny jakoba dia navadika izay nationalité egyptianna izay fantatsika tsara zany atao hoe fomba ny egyptianna zany sara aseho an'izany egyptianna zany atao anatin'ny baiboly dia fanao n'izao tontolo zao fahotana mahafaty raha vao miresaka hoe egypta ny sara asehony dia hoe fahotana mahafaty zay ny sara asehony ka nentiny josefa ny zanany amin'ny rahalahy ho eo amin'ny jakoba sy ny sara aseho an'izany jakoba zany dia hoe israely ary misy ny atao hoe israelin'andriamanitra dia tandindona sary maneo an' jesosy kristy tompo zany zavatra zany miainga ho amin'ny fahafatesana ianao amin'ny fiainana raha tianao nitafy an'izany raha izy jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana manatona aza manamafy fo ary aroto ny problemanao anatonanao an'andriamanitra ary aroto ihany ko zao fiainanao somary ohatra ny mba milamindaminy zao nomen'andriamanitra fahasoavana manokana ianao mba iverenanao amin'andriamanitra fa tianao jesosy kristy tompo i josefa raha tao anatin'ny ady mafy tao anatin'ny tonelina dia nararotiny zany ady mafy zany ifikirany tamin'andriamanitra ary rehefa nasandratr'andriamanitra josefa ka notahin'andriamanitra amin'ny farany ambony dia io fitahin'andriamanitra sy fahasoavana amin'ny farany ambony dia mbola nanararotany ihany koa hanompono an'andriamanitra sy anaovana soa an'ny hafa ihany koa zany hoe nanandalo ady izy nanotahin'andriamanitra izy nantafoninahitra izy natao anatin'ny fahafahambaraka sanatry taminy zany saraka tamin'andriamanitra zany ary zany natonga ny fiainany mety pasteur ny olona anankiray tsy ho tafasaraka amin'andriamanitra zany a dia mety ny fiainany na ao anatin'ny ady ianao ka tsy misaraka amin'andriamanitra ny ray andro any mety ny fiainanao ary tsy maintsy mety io fiainanao io za resy lahatra amin'izany a pasteur ny andriamanitsika hoa ndraray ny olona mieritreritra manao hoe ny andriamanitsika dia mandroka devoly fotsiny dia mijanona treo na ny andriamanitsika dia mpamelahelika fotsiny dia miova foy ianao dia niova be ny toetrany dia lasa tena niova foy izy efa tsy mifoka tsony tsy miloka tsony tsy mijoka fiverany olona zany dia manafaka mitoka sy ny sigara sy ny manamaina fotsiny sy ny initra izy amin'ny resaka loka fotsiny andriamanitra dia mijanona eo tsy hoe manafaka an'izany fotsiny andriamanitra tsy mampahita tory fotsiny belehibe amintsika ndraindray rehefa mijory vavombelona dia maivamaivana dia maivamaivana dia makaiza fa tsy zay le izy fa ny tena marina andriamanitra ihany ko manome fiainana be lehibe manome fiainana be lehibe andriamanitra teto amboniny tany eto efa nometsika ny définition zany fiainana be lehibe zany ny atao hoe fitahina efa mazavaiko teto ny fitahina mizara efatra mazava tsara fitahina ara-panahy tahina ny ara-panahinao faharoa ny fahasalamanao tena ho tsara ny fahasalamanao fatelo ny ara-pitiavanao normal be ny ara-pitiavanao ary ny faefatra zay tsy maivana sady mampitsika anao ny mahafaly anao dia tahina ny ara-bolanao tahina ny ara-bolanao zany ny atao hoe définition natao hoe fitahina pasteur Alvarez ary dia tao amin'ny josefy zany tao amin'ny josefy zany ary za dia milaza aminao a josefa hoa efa tsy eo tsony jakoba efa tsy eo tsony ezekely efa tsy eo tsony raha tsy misy anao ary dia iza no andovan'izany fitahina be lehibe zany ianao ny tokony andovan'izany ny fantaniana petraka fa maninona ny tsy azonao zany rehetrarehetra zany a amin'ny sabotsy zao mivaliny pasteur ndao hivavaka isotra an'andriamanitra pasteur raha eo misotranao zay amin'ny anaran'i jesosy kristy a afaka nanatanteraka ny fotoana teto nitoro ny teninao nampianatra baiboly manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy vita indray ny genesis toko fahavalambey efapolo jesosy a zay nandraisan'ny josefa tsodrano niaraka tamin'ireo zanany amin'ny rahalahy nisy fifamangina teo amin'izany fianakaviany zany ary natonga n'izany fianakaviany zany tena hoe niverina tamin'ny fitiavana voalohany ray fifankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eto a jesosy a dia mifona ho an'reto ray aman-dreny sy zanaka mety hoe tsy mety mifankaty tsy mety mifankazo apo fa rafozana sy vonanto mifanozona manrafo amin'izy ireo mba ho fantana zay ataony manomboka eto andriamanitra hanaiky ny teninao hanaiky ny sitraponao satria ianao dia andriamanitra fitiavana ary ny azo fijalianao jesosy kristy tompo a dia mampiavana ny olona samy olona ary mampiavana ny lanitra sy ny tany ihany koa ho an'andriamanitra ne ny voninahitra misotra indrindra tompo a amen amen ho tahiny tompo ianao atao anatin'ny tokantrano ato a raha tsapanao hoe misy zavatra mibana ao anatin'ny fonao ka mahatonga anao ankahala ny rafozanao na ny reninao na ny rainao amboary dia mbola velona ny ray aman-dreny amboary fa sao dia mampanenina io pasteur mampanenina io mampanenina io ka amboary fa fitahina lehibe ho antsika mandrean'izany fampianarana izany pasteur atovina rivotra marivony pasteur Andrianena Alvarez ny numéro izay anaovantsika sorapoina ny SMS dia ny 034 04 362 67 034 04 362 67 ny 033 84 232 84 ho tahiny tompotompoka tahiny tompotompo